Salama daholo Adelaide miaron-jara. Hiresaka amintsika ny fomba hiainako ny maha entomologiste anazy androany. Ny atao hoe entomologie moa zany dia sapam-pikarohana anankiray miompana tanteraka amin'ireo bibikely. Zaho manokana dia miasa amin'ny parasy. Ny parasy dia bibikely mamindra ny peste avy amin'ny voalavo mankany amin'ny olombelona. Noho izany dia indraindray mandeha any amin'ny terrain misambotra voalavo na misambotra parasy mihitsy any an-tranon'ny olona. Hoentina any amin'ny laboratoire ireo parasy ireo anaovana fikarohana. Be dia be mantsy ireo karazana parasy ary ao Madagasikara dia efa mihoatra ny 700 ireo espèce na parasy izay hita hatreto. Tsy ny parasy rehetra nefa no afaka mitondra ny aretina peste na mamindra izany, ka ny asako izany dia ny mamantatra hoe iza ireo karazana parasy izay tokony atahorana hoe hamindra peste. Miompy parasy zany zaho ao amin'ny laboratoire. Ny parasy moa dia rano sakafony ary ny olona mahafantatra anahy dia mahalala tsara fa misy fotoana rehefa weekend mamaly hoe tsy afaka mivoaka fa anjarako androany manome sakafo ny parasy. Tsisy asa fikarohana ratsy fa rehefa atao am-pitiavana dia vita foana ihany. Misaotra betsaka.